Miaraba indray, ho anao mpanaraka ty fandarina za malaza ity tokolasy tokovavy. Efa akaiky ny fotoana zay hialany zao fitondram-panjakana izao amin'ny toerany ka miezaka ny mampiseho ny sary ao anatin'izay hoe fakamamina ny vahoaka, miezaka mampiseho ny sary anatin'le hoe miasa mafy ny fitondram-panjakana ka tsy mitandro asa sarana manao zay ampandrosoana ny firenena sy ny sisa sy ny sisa. Ka ny zavatra tsy nataon'le fitondram-panjakana hatramin'izay no nataon'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mba hiazaka zahana ao anatin'ny volana roa na telo sy ho hitany vahoaka malagasy fa tena akaiky vahoaka tokoa izany fitondram-panjakana izany, indrindra moa ny filoham-pirenena. De ny raha malala fa nisy niazakazaka ho an'ny fitsinjaram-pahefana na décentralisation izay nitanterahana tamin'ny herinandro lasa iny ka nanaovana ilay atrik'asa lehibe teny amin'ny CCI Ivato mihitsy aza. Tao anatin'izany no niresahana fa tena hanakaiky kokoa ny faritra distrika ny commune ny fitondram-panjakana ary mametraka an'ireo paikady ahafahana manandratra amin'ny Madagasikara ka tsy mifanalavitra n'ilay IEM no ao anatin'izany PNDE izany. Na ny drafim-pirenena ho an'ny fitsinjaram-pahefana miabo hoy izy ireo. Fantondratsika fanamarinana zany ny aminy hoe fa maninona moa ny aty amin'ny fiafaran'ny mandat vao mieritreritra ny ametraka izany fitsinjaram-pahefana izany ny fitondram-panjakana rehefa avy nanosihosy ny asin'ny commune sy ny faritra izay voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenina fa anisany fototra ingana ao anatin'izany CTD zany na ny collectivité territoriale décentralisée na hoe vondromboka-paritra itsinjaram-pahefana. Fandraisantsika teto izany fa mbola ao anatin'ny miazakazaky ny tahotra ny rehetrarehetra izany ka mba hanao isika mpimaso ho an'ireo olona any amin'ny faritra de tsy maintsy miresaka fitsinjaram-pahefana. De tahaka izany ny famoronana faritra fahaefatra amby roapolo Ambatsoa. Tsaroany rehetra manko fa raha misy distrika na Mevato be indrindra any Andrajoelina de anisany mananara sy maro antsetra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024. Kanefa raha misy distrika tena tratran'izay fahampotena ara-piainan'izay noho ny vokatra lavany sy noho ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa tonga any amin'ireo toeran'ireo na amin'ny alalan'ny lalam-pirenena fahadimy fotsiny aza sy amin'ny alalan'ireo foto-drafitrasa izay nampanantenaina nandritry ny fotoana ny fampielezan-kevitra sy ny vezivezen'ny Andry Rajoelina tany amin'izany distrika izany dia tsy sitraka izany ireo distrika ireo ary mba tsy ilazana mihitsy azy no hoe faralahy ny fampandrosoana izay satria tany lavitra indrindra lavitra fanjakana foibe ka mba hiverenan'izay fahatokisan'ny vahoaka pakafy any Andry Rajoelina tany maro antsetra sy mananara izay dia tsy maintsy mivelomina mifaritra fahaefatra amby roapolo satria raha resaka lavany dia tsy azo ny fon'ireo vahoaka izany intsony Andry Rajoelina ary raha resaka fampandrosoana hafa tsy azo ny fon'ireo vahoaka intsony Andry Rajoelina satria be loatra ny fampanantenaina sy ny tsy fisian'ny fampandrosoana mivangana ao anatin'izany tanàna izany. De manao mpimaso amin'ny alalan'ny famoronana faritra ny fitondram-panjakana ka niazakazahana ny tondrana izany volavolan-dalàna izany teny anivon'ny antenimieram-pirenena sy teny amin'ny antenimieran-doholona. Zay ray fa ankoatran'izay dia ny fampisehoana fa miezaka manao ezaka ary mandroso ny asa momba ny teleferika eto Antananarivo renivohitra mbola ao anatin'ny mpimaso avokoa zany rehetrarehetra izany satria hoy isika ny olana ho an'ity fitondram-panjakana ity de ny ahafahana mandresy lahatra amin'ny vahoaka raha toa ka izao ny fahatrana sy ny toerana misy amin'ny Madagasikara ka ny fomba andresen-dahatra ho an'ny vahoaka ny amin'ny hoe nanao asany le fitondram-panjakana saingy tsy afa manoatra tamin'ireo loza voajanahary na ihany koa ny Covid-19 na ihany koa ny ady tany Ukraine sy Russie izay efa manomboka alan'ny mpanara-baovao ny mieno izany litany politika anatin'ny hoe fialana bala tsy mahomby atao amin'ny fitondram-panjakana izany de tsy maintsy mitady asa arosy eo anatrehan'ny vahoaka hoe itony misy santionana asa zay mandeha. Kanefa raha mihoatra n'ireny zavatra asa eo amin'ny fitondram-panjakana ireny ny amin'ny lisitra marobe ny amin'ireo asa izay tsy vitan'ity fitondram-panjakana ity de be lavitra ny lisitry ny tsy vita zany hoe ireo fampanantenana nandritry ny fotoana ny fampielezan-kevitra sy ireo fampanantenana nandritry ny fotoana ny tantanan'ny Andry Rajoelina ity firenena ity ary izy ny vezivezy nanerina an'ireny distrika sy commune ireny zay nampanantena isak'izay mahita vahoaka
mihoatra lavitra zany hoy isika noho izay zava-bita zay lazainy le fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao. Momba izany indrindra dia de ho averintsika ao anatina horonan-tsary fohy ny famitinana ny adevitra nentiny soliteny ny antokotiko Madagasikara tao anatin'izany adevitra zany fanandrinana ho an'ny mpanohana ny fitondrana. Mpikambana amin'ny politika Julien André Morasata no mitondra ny fomba fijeriny manoloana ny raharaham-pirenena, manoloana ihany koa an'ireto mpanohana ny fitondram-panjakana ireto. Fanamariana avy hatrany ho an'ny olona zay nanaraka izany fandarana izany de ny amin'ny hoe fanohanana botolo ary fitsaingotsaingohan resaka sy fandraisan'ny atendro zay sisa no hany mba tohan-kevitra hiarovan'izy ireo ny fitondram-panjakana. Fa eo amin'ny lafin'ny antotanisa, eo amin'ny lafin'ny maridrefy ary eo amin'ny lafin'ny tombana dia tsy manana asetry izany manoloana an'ireo mpiadevitra amin'ny mpanohana ny fitondram-panjakana. Voapirofo zany tamin'ny fandarina tondresaka tamin'ny TV Plus tamin'ny alahady lasa teo. Za monsieur Abraham de milaza fa mahantra dia mahantra firenena am'izao fotoana izao. Ny voaka malagasy tena anatin'ny extrême pauvre ety mihitsy. Raha miresaka indicateur mantsy izy na maridrefy ilaza kely aminareo fotsiny fa raha ny rapport de suivi nataony OMD ny système des Nations Unies fakany tamin'ny 2010 dia tamin'ny 2008 ny dollar anankiray 1640 ariary. Resaka le dévaluation monétaire fitonga ny vola malagasy 2008 zafato iresaka an'izay omeko indicateur mihitsy anao satria tsara hainareo fatareo ny indicateur na maridrefy 2008 zay 1620 ariary dollar anankiray système rapport de suivi ny OMD io nataony 2010 iny am'izao fotoana zao dollar anankiray fa 5000 lazakely ariary tsy tonga na 10 eny zany efatra eny vola malagasy mahatonga an'io dia zao les mauvaises gestions des affaires nationales. Tsy ampy ny exportation fa ambany be ny fa ambony be ny importation teraka dévaluation zay. Tsy ampy ny investissement étranger. Zany hoe fampiasan'ny olona avy ivelany vola eto amintsika ampiditra devise tsy misy zany satria misy insécurité grandissante eto, misy instabilité politique. Zay anankiray indicateur anankiray zay resako aminao zay. Ny taux de croissance économique natany fiakarany niaraka phobie PIB zany resako raha tamin'ny président 2008 président Ravalomanana resako fataro tsara moa fa taux tamin'izany ange raha ngatika fa 7,8%. Croissance sans taux de développement. croissance azafady vetivety zay ny indicateur valable amin'ny économiste eran-tany 7,8%. Zany fa tsara be zany fa zao vao nitondra teo nareo dia zao 2009 aloha dia fa moins 2%, moins 3,7%. 2010 moins 0,5%. 2012 maniakatra kely 2%. 2019 eo amin'ny 2% mahery kely. Fa en 2020-21 moins 1,7% taux de croissance. Eto Madagasikara. Eto Madagasikara. Eto ihany zany moins hena tamin'ny 2020. anazava aminao ariva avy eo. Anazava aminao vetivety. Moins 1,7% ny taux de croissance atsika. Tonga nambany be zany. Zay natao hoe indicateur anankiray. Zao nge problème monsieur le sénateur. Tsy manana maîtrise na io d'évaluation io resaka situation tsika. Ny antony dia zao. Tamin'ny période de pandémie tianao resahana matsy les crises sanitaires napidina amin'ny vidina solika daholo firenena eran-tany ny ankamaroany miaraka amin'ny firenena mandroso satria nidina amin'ny baril tsika teto tsy napidina anika tonga le effet an'le pandémie niakatra be le vidin'le carburant zay natao hoe inflation généralisée hausse des prix zay natao hoe tsy manana maîtrise ianareo matantanana raha-pirenena raha-mpanjakana mbola meko indicateur anankiray ianao ny indicateur anankiray ny taux de scolarisation fampianarana zany resako eto tamin'ny 2008 resako aminao 90% ny ankizy niditra an-tsekoly manao ianao 40% am'izao fotoana zao satria tsy araka le ray aman-dreny ntsony mantry izy sahirana izy tsy ara ntsony zany taux de le coût de scolarisation dia ambony be dehibe mbola resako indicateur aby anao be dehibe raha ohatra ka ny destruction na démocratie potika ny démocratie eto amintsika eto. Tsy misalasala tsika miresaka fa efa mialaina ny fitondram-panjakana ary nambarantsika ombenombeny tamin'ny ohatra tamin'ny fandarina miara-manonja fa raha fiarakodia io fitondram-panjakana io dia efa surcal tsy mandeha intsony ary raha mandeha ka atosika dia agente no mandeha fa efa vaky pneu. Dikan'izany tsy afaka handeha lavitra intsony ary tsy afaka hampanantena fa mbola hotody hany amin'ny lalana zay tiany ale zany fiarakodia na hoe fitondram-panjakana izany.
na ny mpandeha tao anatiny aza de efa niala andaharana avokoa ary nisy reo tsy teherika antsony zany fiara izany. Misy mbola miaraka manao kopak'isasana satria mahita tombotsoa kely amin'ilay fiara zay efa tsy afaka mandeha ka miezaka manositosika mba ho tonga eny amin'ny toerana zay hiantsonana, kanefa hoy isika fanambarantsika fa raha ny zava-misy am'izao fotoana zao dia sarotra ny eritreretina fa ho tody any amin'ny arrivé na ny fahatongavana farany ity fitondram-panjakana ity. Atombotra ny fotoana ary tsy maintsy aka fanapahan-kevitra tokony ho amin'ny herinandro ity ny fitondram-panjakana hamaritra ny datim-pifidianana. Izy raha teo efa nanambara fa vonona hiatrika izany fifidianana zany ka masabary maimpotozy io daty sy isan-drasana ho an'ny mpisehatra vonona hiatrika izany fifidianana zany tahaka ny antokotiko Madagasikara. Io moa tamin'ny fandaharana dondresaka de nanontaniany ny solomalimbaoka fetra lanondrafimolona mihitsy ny amin'ny hoe avoainy lisitra ireo heverina ho zava-bitany zao fitondram-panjakana izao. Lalana fahafiry no misy an'i Madagasikara ankehitriny amin'izay heverina fa hoe nitondra fandrosoana ho an'ny firenena izay ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, saingy tsy nahazo ombaliny izany fanontaniana napetraka izany. Ary mbola fanontaniana napetraka ihany koa hoe inona ny antony nahatonga ny Ngia Rajoelina hangataka zao-pirenena frantsay tamin'ny alalan'ny naturalisation. Tsy misy voavaly avokoa ireny fanontaniana napetraka ho amin'ny mpanohana fitondrana ireny. Ny aina mahateza atombotra raha teo koa ny raharaha ary efa akaiky ny fiafarany ny fitompi-piasan'izao fitondram-panjakana izao ary efa mandrovo-tsisy isa ny amin'ireo fanapahan-kevitra rehetra ho raisina ka na ny tsy natao nandritry ny efa-taona mahery aza lasa natao tampoka dia filan-kevitry minisitra manokana andraisana fanapahan-kevitra momba fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena sy eto Antananarivo renivohitra. Itsikitsika tsy mandeha foana fa ao raha dikan'izay tahotra ny amin'ny zavatra hitsanga amin'ny lafim-pifidianana sy fitsaram-bahoaka avokoa izany rehetrarehetra izany ka mihetsiketsika tsy miseho hitan'ny olona le fitondram-panjakana sitry ny ahay mba misy horesahana rehefa tonga ny fotoana fampielezan-kevitra raha toka mbola anisany ho kandidata ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao araky ny lalàna. Zany zava-misy zany malaza makasitraka tompoko lahy ka tela tompoko vavy.